dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay ifampahirizantsika mandrakariva amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Milohan'ny zavatra rehetra hivavakisika, Jehovah'Andriamanitra iray io, mbola misaotra anao izay no ny fitiavanao, satria manoloana ny zavatsarotra izay andalovana amin'izao andro faran'izao. Tsy mitsahatra ianao manoro lalana ary mampahirana mba tsy ho kivy, ka iravoravo-tanana no tafalatsaka ao anatin'ny tsy finoananao. Andriamanitra nary tongotra aman-tanana anay ianao, mitsinjo anay mandrakariva na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza, ary manoro lalana anay mba hitanay ny fiadanam-po tanteraka izay azahoanay antoka ny fiainana mandrakizay. Jehovah'Andriamanitra iray io, arotsay aminay ny fanahinao masina mba hahatonga anay hahatsapa tanteraka fa tsy maty antoka ny miaraka aminao. Kanefa izao andro faran'izao misy ny fampianarana hafahafa maro isan-karazany izay mamitaka mampanantena zavatra mamirapiratra, kanefa mitondra ho amin'ny lalan'ny fahaverezana. Sokafy hatrany ny masom-panahy ny mpanomponao tsiraray avy mba hihita ny famontram-po lehibe sy ny fitiavanao izay asehonao isan'andro isan'andro, ka anaiky ny toromarika izay rehetra omenao izay lalana mizotra makany amin'ny fiadanana sy ny fiainana. Dia mitenena indray Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarahaba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Ambarantsika mandrakariva tao anatin'ny fampahirezana fa ny atao hoe kristianina dia mpanaradian'i Jesosy, ary ho amafisitsika izany tamin'izao voalohany toko faharoa ny andiny fahaenina hoe izay milaza fa mitoetra ao aminy tsy maintsy mandeha tahak'izay nandehanany koa. Mila mahafantatra tsara isika eny amin'i Jesosy mba tsy ho lasa fahazarana fotsiny fanononana ny anarany, fa ny hatsapahantsika lalindalina kokoa ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny antony natongavana maha-Andriamanitra azy sy ny fialan'neny mandrakariva amin'ny fanirahana amin'ny mpanompony, mba tsy hahatonga antsika handray atendrony fotsiny izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa andinika tsara, satria tsy mahafaly amin'ny Satana ny mahita ny olona izay tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, asa amin'ny fomba rehetra ny devoly mba hahatonga fitaka, ary izy mampiasa ny tenin'Andriamanitra ary ohatrany mampanantena zavatra mamirapiratra kanefa zavatra tsy ekina ny fiainana mandrakizay. Ary ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra dia nitaona ny sain'ny olona mandrakariva izay tia hanaradia azy mba handinika lalina hizaha toetra tsara fanana avy amin'Andriamanitra na tsy. Ary izany indrindra no nahatonga amin'ny Paoly apôstôly ny teny eo amin'ny Efesianina toko fahatelo, Efesianina toko fahatelo dia ny andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, ary noho izany ozy no andeolehako amin'ray sy azahoan'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny toe-panahinareo, mba hitoeran'i Kristy eo amponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy olona mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hafantatra tsara izay sakany sy lavany sy ahavony sy alaliny, ary alalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamelona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Tsy mora araka ny eritreretin'ny olona ny manaradia n'Andriamanitra, mizotra ny lalan'i Kristy, fa tsy maintsy mibanjina ny maizy azy, ny maha-Andriamanitra azy. Inona ny zavatra ataony, inona ny zavatra anambarany,
satria ny alanenina teto amin'izao tontolo izao Jesosy niezaka nitondra ny fanazavana rehetra mba hatakaran'ny olona ny zava-panahy sy azahoany ny fiainana mandrakizay. Ary tsy mora ny nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izay nijerevantsika tany amin'ny Hebreo hoe tsika tsy mbola nanohatra miady tamin'ny ota hatramin'ny fandatsahan-drà fa vitan'i Kristy zany ary namela fianarana ao antsika izy mba hahatonga antsika andinika tsara ny lalak'izorany fa tsy sangisangy ny nahatongavan'i Jesosy teto fa tena niaritry ny mafy mihitsy izy. Ary izay manara-dian'i Jesosy tsy maintsy miaritra ny mafy ary inona moa ny mafy izay tsy maintsy heretana dia ny adiny amin'ny fakapanahy sy ny ota izay indraindray mahatafalatsaka ny olona ka tsy mahatanteraka ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Resaka ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo isika, resaka ny amin'ny fanahy izay mirotsaka isika ary dia nanambara mihitsy Paoly apôstôly ao amin'ny bokin'ny Romanina izay nisoratany ny 9:9 Romanina 9:9 ka hatramin'ny 9 fa izay araka ny nofo sy dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny hevitry ny nofo dia fahafatesana ozy, fa misy hevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo ka tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mahay manavaka tsara an'izay le hoe ahoana zany mandeha araka ny nofo zany, ahoana zany mandeha araka ny fanahy zany. Ary eo indrindra no mahatonga Paoly apôstôly hoe ny andolehako eo anatrehan'indray ozy dia mba ahafantaranareo ny laviny, ny sakany, ny aviny sy ny alaliny ny fitiavan'i Kristy. Fa saingy mitady tany mahalemana rena mpangady kristianina ka tsy mahatakatra izay le hoe alavany, sakany, ny aviny sy ny alaliny tenin'Andriamanitra izay hiafenina ny tena fitiavan'Andriamanitra. Ary ny akamaroan'ny kristianina izy mieritreritra fa mandeha araka ny fanahy kanefa ny fisainana ny rehetrarehetra dia mifototra amin'ny nofo, kanefa araka ny ambaran'ny Paoly apôstôly hoe izay ao amin'ny nofo mihevitry ny zavatry ny nofo fahafatesana ny farany, fa mihevitry ny zava-panahy kosa ozy dia fiainana sy fiadanana. Izy moa tsika ny tsy mitrandraka n'izany fiainana sy fiadanana izany, fa ny lalana tokana ahafahana migoka n'izany fiainana sy fiadanana izany dia ny fandehanana araka ny fanahy. Eo amin'ny 9:12 sy 13 dia mbola hamafisin'ny Paoly ihany ao amin'ny Romanina 9:9 hoe amin'izany ny rahalahy ozy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy mamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Tsy mora ny manara-dia an'i Jesosy raha hoentina misainana maha-olona sy ny fahaizan'ny olombelona, fa mila fifehezan-tena tanteraka ary ny ady izay hatrehana dia ady amin'ity nofontsika ity. Ny fihety nofo ity mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny vakam-panahy sy antehatra amin'ny zavatra ho levina ity amin'ity zao tontolo izao ity, fa mba hikatsaka n'ilay fiainana mandrakizay. Ary izay fikatsahana ny fiainana mandrakizay izay omena maimaim-poana ireo olona ny fiainana mandrakizay, fa tsy azo moramora foana ary tsy vitan'ny vava fotsiny izy io, tsy vitan'ny fomba sy ny fihetsika ivelany fotsiny izy io, fa tena mila fifehezan-tena tanteraka mihitsy. Ary izany indrindra no manto ny fampahirezana tsy hanafiainana amintsika izany lalana miaraka amin'Andriamanitra izany, ka tsy hampanantena zavatra pokaty mahafinaritry ny nofo fotsiny, fa mba hahatonga antsika hisaintsaina ny amin'ny fitaka ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa miaraka amin'Andriamanitra dia mandeha araka ny fanahy. Paoly ihany no manamafy izany ao amin'ny Galatianina 5:5, Galatianina 5:5 ka hatramin'ny
7 fa hoy zao mandehana araka ny fanahy de tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary ny fanohatra izy rorozy mba tsy azohonareo manao zay zavatra tianareo. Tsy maintsy takiana ny andehanana araka ny fanahy fa tsy andehanana araka ny nofo. Tsy midika zany hoe manao tsinotsinona mahanofo Andriamanitra fa zay zavatra omen'Andriamanitra atsika ny amin'ny nofo de mba atonga atsika hikatsaka n'le fiainana mandrakizay fa tsy hikatsaka ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ty zay manome fifaliana sy fafinaretana ary fahasambarana vetivety fa tsy maharitra. Fa ny olona mandeha araka ny fanahy tsy miankina amin'ny zavatra mitranga amin'ny nofo ny fiadanam-poananany, tsy miankina amin'izay fifaliana vetivety ety, fafinaretana vetivety ety, na miankina koa amin'izay fijaliana iretan'ny nofo, tsy miankina amin'izany. Fiadanana sy ny fahasambarana ao anaty rehefa tarihany fanahy fa velim-panantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay zay efa omanin'Andriamanitra ho atsika. Ary noho izany tsy araka ny resahantsika hoe mora manara-dian'i Jesosy, tsy mora zany, tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana ozy Jesosy, tsy maintsy mandany tena zay vao azo ekena ho mpianatra Jesosy. Fa firy amin'ny kristianina ny tena mahay mifehy ny nofony, tsy anatanteraka ny filan'ny tena, ary matetika nefa ny zavatra tena katsahany isambatan'olona de zay amezana fahafatao ty nofo ty. Ary rehefa tena jerevana nge ny fiainana kristianina de mamita tena ihany, satria mieritreritra fa manara-dian'Andriamanitra. Fa firy amin'ny kristianina ny tena misaina an'izany fiainana mandrakizay ao ambadiky ny fahafatesan'izany, fa ny androany no hitany, ny fahavelomana araka ny nofo fotsiny no hitany, de ny fototra hitadiavana an'Andriamanitra, vola, arena, voninahitra, fandriampahalemana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Kanefa ny tenin'ny Soratra Masina de milaza miratsy zao fiainana zao, asa ty zao tontolo zao izy Jaona, fa ratsy zao fiainana zao. Fa inona ny eto amin'ity zao tontolo zao ity de ny filan'ny nofo, filan'ny maso ary mirehaka momba n'izao fiainana zao. Kanefa io ny matimatesany akamaroan'ny olona, ka raha ny amin'izao fiainana zao fotsiny no anatena antsika ny Kristy, tsika ny olo mahantra indrindra satria sampiantoka ny fivavahana, kanefa tsy andova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny tompo tsy mora. Hoarina taka ny lalana, izorana lalana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zay indrindra natonga an' Jesosy ny resaka any amin'ny Matio 7, haitsika tsy anjery io na ny zanakitsika ary de mahay any io, satria teny malaza verimberina eny ambavan'ny kristianina fa tsy tsapany ny alalina. Eo amin'ny Matio 7:17 sy 18 de zao no ambarany hoe midira mivavavady ety ianareo izy fa lehibe ny vavady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro no miditra aminy. Fa ety ny vavahady ary tery ozy ny lalana zay makany amin'ny fiainana, vitsy ny mahita izany. Ary zany rehetrarehetra zany mampieritreritra hoe manao ahoana ny ho avy n'ity zao tontolo zao ity. Fa raha io tenin'i Jesosy Kristy io de tena ohatran'ny feno alahelo, satria manoritra lalam-pamonjena ho an'ny olona izy, ary hoariny takany vavahady idirana, ny vavahady izorana makany amin'ny lalan'ny fiainana. Fa misy karazana vavahady anankiroa, de ny vavahady zay lazainy hoe malalana lehibe zay makany amin'ny lalana malalaka, ary misy ny vavahady ety zay makany amin'ny lalana tery zay makany amin'ny fiainana. Kanefa ny fahitan'i Jesosy azy tena maro ny olona mivery ary maro ny olona mizotra ho any amin'izany lala malalaka zany, satria mitady tany malemy no renam-pangady
ary any am'izany lala malalaka zany de saika afaka manao zay tena atao, tsy mihevitra zay tena efa rana fa tena io le ambaran'ny Paoly apôstôly hoe ny fihevitry ny nofo mizotra makany amin'ny fahafatesany, ary maro izy no mizotra makany fa tery sady ety ny vavahady makany amin'ny fiainana. Vitsy mahita an'izany zany hoe vitsy no vonjena, ary ny tena mampiritreritra nefa de ty maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, nandrotsaka ny ranony Jesosy, ary io tsy ho anatoko n'olona vitsy ny angarana na tonga n'izay famoram-po sy fitiavana nataony Jesosy zay, fa ho any ty zao tontolo zao ty na nolorany ainy na ratsy na tsara, ho any ty zao tontolo zao ty nandrotsahany rany na ratsy na tsara, mba ho filanenina ho an'izy ireo mba ndraisany famonjena. Vitany Kristy ny famonjena, fa tsika tsy mbola voavonjy fa misy zavatra andrasan'i Jesosy amintsika de ny andraisantsika n'izay famonjena zay nomen'izay, ka raha mandray famonjentsika de ho vonjena. Fa fitaka be vava no mahatonga indraindray ny fampianarana zay manome toky ny olona hoe matoky fa efa voavonjy isika. Zany ny tena fampianaran'ny diso mamoehitra ny taonany olona ho any amin'ny lala malalaka, fa ny tena fampianarana tena izy de tsy manafina ny zavatra hitranga fa manambara amin'ny olona, manambara ny misabatan'olona. Tsy mbola misy olona voavonjy zany eto, raha mbola velona izy famonjena efa vitan'i Kristy, fa zay famonjena efa vitan'izay de manorotra ny lalana ho antsika izy mba handraisantsika ny famonjena, ahatonga atsika ho vonjena amin'izay vanim-potoana faran'izay. Ary zay no mahatonga an' Jesosy miteny eto hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, misy zavatra andrasany. Ary zay le fanoloran-tenan'i Jesosy de ny manoro hevitra atsika ny amin'ny lalana tokony hizorantsika, ka raha hisafidy fiainana, satria samy fiainana fidirana amin'ny vavahady, fa ndray ny anankiray de fiainana zay izotra ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana, ny anankiray tery sady ety mizotra ho any amin'ny lalan'ny fiainana. Kanefa mazava ny teny hoe raha mandeha araky ny nofo isika de tsy maintsy maty, fa raha mandeha araky ny fanahy de ho velona. Tena vitsy ny olona mahatakatra an'izany mandeha araky ny fanahy zay, ary na de ny fandraisany an'io tenin'i Jesosy Kristy io ary vokatry ny tsy fanadihadiana ny soratra masina araky ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe mba hahafantaranareo ny sakany sy ny lavany, ny ahavony sy ny alaliny de ny fitiavan'Andriamanitra, mahatonga ny olona tafalatsaka ao anatin'ny fitaka, ka mahatonga azy mirehare. Mahafinaritra ny manompo amin'ny tompo, tena mora ny manompo amin'ny tompo, fa ny tena marina sarotra ny manompo amin'ny tompo. Omena maimam-pona famonjena, fa tsy azo moramora foana, fa misy fanoloran-tena tsy maintsy takina, de ny fanarahany, ny toromarika apetrak'Andriamanitra. Ary Jesosy eto zay navita ny famonjena ho an'izao tontolo zao no manoro hevitra midira amin'ny vavahady ety, fa malalaka ny lalana, ny vavahady lehibe ny vavahady, ary malalaka ozy ny lalana makany amin'ny fahaverezana, maro be no mizotra makany. Fa ety ny vavahady ozy ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Vakin'ny olona le izy atao mitsenjery, fa tsy fantany inona zava-miafina tiany Kristy ampitainy eo anatrehana zany rehetrarehetra zany. Ary matetika no diso fandray ny olona, satria ny amaritany famarinana, indrindra ny famarinany tenin'Andriamanitra, de rehefa maro anisa no manaiky an'le fivavahana de zay no heverony famarina. Fa raha vitsivitsy zany heverony fadiso. Mifanohatra amin'izany ny fijerin'i Jesosy, tsy ny fahamaroan'ny olona manaiky zay heverina fao famarinana akory no mahamarina ny zavatra hitombony, fa mila mandinika tsara hoe sao de any amin'le vondron'olona maro be mizotra ho any amin'ny fahaverezana, miditra amin'ny le vavahady lehibe, sa any amin'le vondron'olona vitsy zay tafiditra tamin'ny vavahady ety
fa tsy mora no idirana amin'ny vavahady ety io ary tsy mora koa io lalana tery sady ety zay izorany io tsy mora. Ary io indrindra no ijerevantsika ny famarina ny tenin'Andriamanitra satria rehefa manazava tenin'Andriamanitra de soratra masina ihany no avelantsika manazava soratra masina. Ahoana ny voasoratra any amin'ny Jaona satria nazava ny vavahady io tsika mijery le ambaran'ny Paoly apôstôly hoe ny afantarantsika ny ahalavany, ny sakany, ny ahavony ary ny alali le fitiavan'i Kristy. De raha mijeritsika eo amin'ny Jaona 10 miresaka ny Jesosy Kristy ny ampiandrondrozy sy ny lazan'ny tenany ho mpiandry tsara. De raha isitsika nge eo amin'ny 7 Jaona 10 de ny 7 ka hatramin'ny 10 de hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy izao no vavahadin'ondry. Raha io 7 fotsiny raisitsika de ampitahitsika amin'le Matteo 7 de Jesosy no vavahady. Jesosy no vavahady ka raha miteny Jesosy hoe midira amin'ny vavahady ndikany miditra makao amin'i Jesosy zany hoe fanoloran-tena amin'ny fanekena ho an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany zay mifamatotra amin'ilay fandraisana an' Jesosy mba ho fiainany. Ary zay le hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha tahak'izay nandehanany keo ka ato ny famarinan'ny soratra masina de Jesosy mihitsy no milaza zao no vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolazy rehetra tonga taloha koa sy fa tsy nihaino azy ny ondry izao no vavahady. De amin'ny 7 mbola tsindriny ihany raha izao no idiran'ny olona de vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana zao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be deabe. Mampieritreritra le teny Jesosy ohatra mitsotra le filazantsara raha tsy vonona hijery ny sakany sy ny lavany ny olona tsy vonona hijery ny havony sy ny alaliny satria ao anatin'ny soratra masina raha vao miresaka hoe valan'ondry de toerana anankiray natao hitoeran'ny ondry zany kanefa io valy io tsy hoe nasiana fefy de natao tao le ondry de tsy mahazo mivoaka tao le ondry fa misy vavahady eo ary misy vanim-potoana hoentina mivoaka izy, misy vanim-potoana ampidiriny indray izy. Raha jerevana ny fiangonan'Andriamanitra zany azo lazaina hoe fiangonan'Andriamanitra ihany koa ny valan'ondry de zao fiangonan'Andriamanitra tsy hoe hijanona mandrakariva eo. Ary zay no mampieritreritra ny tenin' Jesosy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana zao avy mba hanana ny be deabe. Ary ery amin'ny Jaona 10 de zao no ilazany azy ny 1 lazaiko aminareo marina de marina tokoa sy fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy de mpangalatra sy jiolahy. Le mpangalatra sy jiolahy zany tsy miditra izy amin'ny vavahady fa mananika ny fefy. Fa inona ny tiany Kristy ampitainy? Misy ny kristianina de le kristianina rehefa miditra am-piangonana fotsiny de zay ny fiainany. Ny akoatran'izay rehefa tafavoaka tsy tantaratra eo amin'ny fiainany andavanandro maha-kristianina azy. Ary azo lazaina zany kristianina zany fa kristianina voafatotry ny rafitra misy ao anatin'ny fiangonana de mijanona ao de inona ny zavatra mitranga de miditra mpangalatra sy jiolahy. Ary amin'izay le fitopoteny fantatra fa tena ao anatin'ny valy zay izy tsy afaka mitsoka ao ny lasibatry ny jiolahy sy ny mpangalatra sy ny mpamono. Ary miseho amin'ny alalan'inona izy io nambaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Matteo 7 mitandremy ianareo fa andreo voafitaky ny mpaminany sampoka zay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondrosy fa ao anatiny de ambodimy to. Le kristianina tsy miaina araky ny tenin'ny Kristy reo ny kristianina voafatotra tsy mivoaka ao anatin'ny valan'ondry mananika amin'izay ny mpaminany sampoka satria
reny lay ambarany hoe mpangalatra siojola mananika ny fefy ary izy tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana tompo teny fantatra fotsiny fefa ao anatin'ny valy tsy mivoaka ny valy kanefa ao anatin'ny valy de taka ny toerana anankiray ivondrona ny ondry mba hiambenana azy amezan' Jesosy ny toromarika ho azy fa raha mijanonao fotsiny tsy misy fiainana azomena azy fa araka ny tenin'i Jesosy hoe ny andin'ny fafito de hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina de marina tokoa zao ny vavahady ny ondry mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry zao ny vavahady raha izao no idiran'ny olona de vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina zay le tenin'i Jesosy zay zany de midika misy fetra ny janonana ao anatin'ny valan'ondry fa misy fotoana Jesosy mamoaka azy ary zay le fiainana kristianina avoaka ary jahana toetra ny amin'ny toromarika rehetra nomena azy tao amin'ny valan'ondry mandeha arak'izay ve ary zay no antoka azo mianina zany hoe mba havelona azy ka rehefa vita ny asiny de tonga indray ny vanim-potoana tsy maintsy miverina ao amin'ny valan'ondry mba hanomezany indray ny toromarika hoentiny miainga indray kanefa Jesosy tsy mba manary ny kristianina tsy mba manary ny kristianina eo amin'ny andiny fahatelo sy faefatra ary izy no voan'ny mpiandro vavahady osy ary ny ondry mihaino ny feony ary zay ondrony tokoa de antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy melo azy ary ny ondrony manaraka azy satria mahalala ny feony izy ary zay ny atao hoe manaradian'i Jesosy. Jesosy tsy mipetraka ny aoriana fa voaina ny vavahadin'ondry de avoaka ny mpiandrondry ny ondry de Jesosy ny melo azy de ireo ondry ireo mahafantatra ny feony de manaraka azy. Inona ny asan'i Jesosy mitondra azy mivoaka de mitondra azy miditra de miambina azy fizy tsy mananika ny fefy ary zay mahasarotra osika fiarahana amin'ny tompo tery sady etiny lalana ny mamantatra an'izay rehetrarehetra zay ka raha hiditra amin'ny vavahaditsika de mila mamantatra ny tena vavahady mila mamantatra ny tena vavahady ka raha ny soratra masina ny dinihana ny vavahady mira Jesosy miditra ao amin'i Jesosy kanefa tsara ho fantatritsika ihany koa nefa tsy hoe rehefa lazay ny vava hoe miditra ao amin'i Jesosy de tena zay ny tena marina fa Jesosy mamperitreritra nge le tenin'i Jesosy de milaza izy aty amin'ny Mateo 4:20 ny 7:20 sy 7:20 ko raha misy manao aminareo hoe indro ary Kristina indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana kanefa famantarana lehibe sy fagakany raha azo atao na de ny olom-boafity aza de ho fitahany zavatra hitranga amin'ny andro farany de izy Kristy sandoka ozy ary mpaminany sandoka zany hoe misy Jesosy sandoka sy mpaminany sandoka ary ny dikan'ny mpaminany sandoka de mpangalatra sy jiolahy mpamono sy mpandrinkana kanefa tsika nilaza fa ny vavahady mira Jesosy de eto zany azotsika soloana ny 5:20 hoe fa isy vavahady sandoka misy Jesosy sandoka tsy mifilaza atsika hoe za tafiditra ao amin'i Jesosy fa eo tsika mamantatra le vavahady idirako lehibe mitondra ho amin'ny lala malalaka be sa le vavahady idirako eto sady tery ka mitondra amin'ny lalana tery za ve ao anatin'le vondron'olona marobe zay mizotra ho any amin'ny fahaverezana sa za ao anatin'le vondron'olona vitsy zay mizotra makany amin'ny fiainana ary zay ny tokony ampisaintsainantsika tsy mora miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy miditra ianao amin'ny vavahady kanefa le vavahady misy anankiroa vavahady malalaka sy vavahady ety soratra masina nefa milaza zao no vavahady ozy Jesosy de tsy maintsy miditra amin'i Jesosy ianao kanefa Jesosy koa rehefa tena jerevana ao anatin'ny fitoriana filazantsara de misy tena Kristy misy Kristy sandoka
Midikany jesosy sandoka ve no rahanao sa le tena jesosy vavady malalaka ve no idiranao izoranao amy lalan'ny lala malalaka makany amin'ny fahaverezana sa vavady ety. Ary raha miverina am'izay tsika ny amy Matteo 7 midira amy vavady ety zany hoe midira ao amy jesosy ety ao anatin'izay ety zay de hoe sarotra miaraka amy Jesosy Kristy fa mila milefitra tanteraka manoloana ny toromarika zay omeny ary io natonga atsika mijery lalam-pamonjena nge de misy dinganareo olona zay tsy maintsy tanterahana araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy araka zay itiavantsika azy. Ka eo no mamantatritsika vavady malalaka sa vavady lehibe sa vavady ety no idirantsika, lala malalaka no izorantsika sa lalana ety. Fa ny any amin'ny lala malalaka de ny zavatra mitranga ny mpaminany sandoka no mitondra ny olona makany hihino Jesosy sandoka. Fa raha vavady ety de io le mpanompon'Andriamanitra, io le lazainy hoe mpiandro vavahady mamoaka matahotra an' Jesosy tsy mananiky mifefy fa am'le tena vavahady zay ambaran'Andriamanitra no amoahana sy ampidirana ny ondry. De ohatra ny hafahafa am'izay le soratra masina rehefa avy eo satria rehefa tena adikatsika hoe Jesosy ny vavahady de azontsika vakina tahaka an'izao ange io Matteo 7 io Matteo 7 14 midira amy vavahady ety ianareo izy fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Vavahady nefa Jesosy de azo adika am'izao midira ao am' Jesosy ety ianareo fa lehibe ny Jesosy ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety ny vavahady zany hoe ety ny Jesosy ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. De rehefa hitaritsika nge ny soratra masina no vela manazava soratra masina jerytsika zao any amy Jaona 4:12 Jaona 4:12 de zao mivoasoratra ao amin'ny 9:9 hoy Jesosy taminy zao no lalana sy famarinana ary fiainana. Miresaka vavahady miresaka Jesosy, miresaka lalana miresaka Jesosy, miresaka fiainana miresaka am' Jesosy. Zavatra tokana ny tiany Jesosy ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay milaza fa mitoetra aminy tsy maintsy mandeha tahak'izay nandehanainkeo ka sady vavahady Jesosy no lalana Jesosy no fiainana Jesosy. Ary eo ny tokony andinihantsika hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ve tsika eo amin'ny fanarahana azy. Fa raha miditra am'izay le vavahady ety zay de tery mihitsy ny lalana kanefa fiainana no miandry. Raha miditra am'le vavahady malalaka de malalaka ny lalana mazo manao zay tiana atao kanefa izotra ho any amin'ny fahaverezana. Manaitra nefa de ty ary napetraky Jesosy ny olona mizotra ny kristianina mizotra miditra amy vavahady lehibe mizotra amy lala malalaka be dehibe maro be noho izany azany amaron'ny olona no amaritana ny famarinana sy ny fiainana. Fa vitsy ny olona mizotra makany amin'ny fiainana fa aza eritreretina hoe ohatra ny voafatopatotra fa sarotra miaraka am' Jesosy Kristy tery sady ety kanefa misy fiadanam-po misy fiainana ary tsy maintsy mandeha araka ny fanahintsika vao mahita ny vavahady ety io. Ka raha sendra nandinika tsara soratra masina ianao de mitandrema raha misy olona miteny aminao ary ny Jesosy nao zany ange Jesosy malalaka vao miresaka hoe Jesosy malalaka Kristy sandroko zay. Fa raha Jesosy tery ny vavahady idiranao, lalana tery no idiranao, fiainana tery no horaisinao, zay ny tena Jesosy. Tena Jesosy arahana zao toetra ny fanahy ozany lazaintsona na avy amin'Andriamanitra na tsy azany amaron'ny olona no maritana famarina fa jerevo
ny Jesosy izay niraisinao, Jesosy izay mitondra anao amin'ny lalina sarotra sady tery ve, satria izy milaza ety amin'ity zao tontolo zao ty angeozonao ahitanareo fahoriana, efa matoka izaho efa naresy zao tontolo zao, mafy ange ny zavatra nieretan'i Jesosy tety amin'ity zao tontolo zao ty, dikan'izay mafy koa ny zavatra tsy maintsy heretantsika ety amin'ity zao tontolo zao ty, tery sady ety ohatra ny raha ny fijerin'ny olona zay tsy mieritreritra ny fiainana mandrakizay, ohatra ny olona voafatotra kanefa de so manantena fiainana mandrakizay. Ka matoky sy mino fa ny fanan'Andriamanitra de asa mandrakariva ao anatintsika mba hahatonga antsika hahita ny vavahady eto io, mba ho isan'ilay vitsy ho vonjena isika. Vavaka isika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray io no ny teninao zay tonga taminay zay taonanay mba dinika tsara fa marina ny teninao, tsy andeha anjamba ny gana tafahalatsaka anay hiditra ny vavahady lehibe many amin'ny lala malalaka mitondra ny fahaverezana, fa mba ho tafiditra amin'ilay vavahady ety, mba hizoranay amin'ny lalana ety makany amin'ny fiainana. Dia jereo ny mpamponao tsiraray avy ao kristianina katsaka ny alavany sy ny sakany, ny aviny tsy ny alariny teninao mba ndraisan'ny famonjena dia misaotra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fitaman'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.